salon des international zany misokatra dia amin'ny hôtel Carlton kanisy rapitsolaka misy fotoana anankiray fa ampianatra mahafantatra zany hoe toerana fianarana izay anohizana fianarana ivelan'ny Madagasikara. Misy firenena maromaro mandray anjara ety mandrisy ny roa andro io ary ity ihany fanao isan-taona zany fotoana anankiray ahafahana mahafantatra ireo zavatra ilaina, condition taratasy vola ilaina sy ireo zavatra rehetra omanina raha mieritreritra zany hoe amin'ny fianarana ivelan'ny Madagasikara zany. Firenena enina maromaro mandray anjara ety amin'ny salon ahitana zareo avy any Indonésia, ny avy any Inde, ny avy any Maurice, ny Afrika Atsimo, La Réunion, ihany koa zareo avy any Frantsa zany dia mazava azy ny avy any États-Unis. Misy atsika moa zany dia ny zava-baovao tamin'ity taona ity ny fisian'ny zareo avy any Canada, avy any Allemagne izay tonga fantatra mpianatra zany fa azo atao tsara manao fianarana any Canada ary amin'ny alalan'ireo condition maro isan-karazany dia tsara zany ahafahana mahafantatra izay fatongavana ety amin'ny hôtel Carlton mandritry ny roa andro sy ny salon des études internationales.